Narabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty voasoratra ao amin'ny Matio 7:20 ka hatramin'ny 7:17 no ezahana hitondrana fanazavana amintsika amin'ny ity video manaraka ity. Anisan'ny tantara mahavariana ary tsy mampino mihitsy ny voasoratra eto amin'ity tantara ity satria zavatra nitranga tamin'ny fotoana izay nahafatesany Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana no resahana eto. Hoy izy manao hoe nitresaka ny lamba tao amin'ny tempoly dia nisy horohorontany dia nitretra ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodomandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo tahorinan'ny nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Izany hoe maninona moa ity tantara ity no resahana eto amin'ity fahafatesan'i Jesosy ity satria nisy an'ilay fasana nisokatra vokatr'ilay horohorontany tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy. Tsy mbola nivoaka tao zany aloha ireo olona ireo fa efa avy nitsangana tamin'ny maty mihitsy ny Jesosy satria izy hoe tahorinana nitsanganan'i Jesosy. Rehefa nitsangana zany Jesosy vao nitsangana koa ireo olona ireo. Ny zavatra fantatsika aloha zany ambany eto dia ny amin'ny hoe ireo olona izay nitsangana ireo tsy ny olo-masina rehetra akory fa hoe maro tamin'ny olo-masina fa tsy hoe izy rehetra akory no nitsangana daholo. Ny faharoa koa dia ny amin'ny hoe ireo olona izay nitsangana ireo zany dia lasa nandeha nakany amin'ny tanàna, nandehandeha eraky ny tanàna zany dia fantatry ny olona hoe ranony ity. Izany hoe olona izay maty voaingana zany ireo. Dia fantatry ny olona fa tsy hoe olona efa tany amin'ny 200 taona tany izay olona tsy hitany masony akory dia hitany eny an-tsena dia hoe olo-masiny ity olona nitsangana ity, fa olona maty voaingana zany dia hoe toranina indray ity tonseho teo hitovelona indray ranona. Dia izay zany ilay hoe fantatsika koa amin'ity tantara ity. Ny zavatra tsara ho fantatsika ravina dia izao ireo dia famantarana fotsiny. Famantarana ny amin'ny hoe izao ny zavatra famantarana samihafa izay niseho tamin'ny fahafatesany mba ahafahana tena manisy lanjany sy heriny ilay fahafatesany. Ny Baiboly dia miresaka ny amin'izany foana ny amin'ny hoe ny fahafatesany dia mba ahafahana manisy lanjan'izay sy ny batisany dia misy zavatra tena hoe ohatrany hoe supernaturel mihitsy no miseho. Tahaka izany koa ny amin'ny hoe ny fitsanganany dia ny zavatra hoe supernaturel mihitsy zany ireo le zavatra nitranga ireo. Dia ohatra izany koa tamin'ny latsahan'ny fanahy masina misy zavatra hoe supernaturel foana zany ahafahana mampisy crédibilité an'iny événement anankiray iny. Ary tsara fantatsika fa zavatra miavaka zany reny zavatra reny fa tsy hoe tsy maintsy ohatran'izay foana akory ny zavatra hitranga. Dia izao ny zavatra tsara fantatsika tsy mitovy amin'ny fitsanganan'ny tena matin'i Jesosy Kristy ny fitsanganan'ny tena matin'ny reto olona reto. Famantarana fotsiny ny reto olona reto fa tsy io akory ilay fitsanganan'ny tena maty izay ambaran'ny Korintianina voalohany 2:20 sy ny Apokalipsy 2:20 ilay hoe fitsanganana voalohany. Satria nahoana? Tadio tsara ravina fa ny an'ny reto olona reto dia fitsanganan'ny tena maty izay mitovy amin'ny an'ny Lazarosy. Satria nahoana? Lazarosy dia tadio fa nitsangana talohan'i Jesosy Kristy kanefa dia ambaran'ny soratra masina hoe Jesosy no santatra. Izany hoe tsy nikontina ho fitsanganan'ny tena maty tahaka ny an'i Jesosy ny an'ny Lazarosy. Zanaka vavin'ny Jairo dia nitsangan'i Jesosy tamin'ny maty ihany koa. Tahaka izany koa ilay zanaka ilay mpitondra tena izay tao anaina. Dia any amin'ny testamenta taloha koa nisy olona izay natsangana tamin'ny maty. Ny tsy mampitovy azy dia satria nahoana? Satria ireny olona ireny dia niverina maty ihany. Famantarana zany ilay izy, famantarana fotsiny. Fa ny an'i Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy tsy niverina maty intsony izy fa tonga dia ilay hoe immortel. Ary izy rery ihany ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty voalohany 4:9 dia hoe izy rery ihany aloha no mbola immortel. Izany hoe izy ihany no manana ny tsy fahafatesana. Kristy rery ihany zany no hoe rehefa nitsangana izy dia tonga dia tsy mety maty mihitsy ny vatany. Fa rehetra rehetr'ireo zany dia nitsangana dia niverina ny aina fa avy eo maty ihany. Izany hoe événement manokana niseho nentina nanamarinana ilay fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty fotsiny ireo fa tsy hoe fitsanganana voalohany io akory. Ny antony dia izao hoy Jesosy Tompo tamin'ny mpianatra manao hoe amin'ny Jaona 4:20 andeha ho izy anamboatra fitoerana ho anareo dia avy eo ho avy indraika akanareo ary any amin'izay toerako no isy anareo koa. Dia ikan'izay mbola vao amboarina ilay toerana. Ny faharoa rehefa miverina izy vao maka ny olona indray ary izay ilay fankalan'ny olona izay ilay fitsanganana voalohany. Ka tsy mbola niverina teny amin'ny raha lanitra akory Jesosy. Ny dikan'izany tsy mbola nakan'ireo olona ireo izy zany akory. Ary ireo olona ireo tsy nambarany soratra masina mihitsy niakatra nakany an-danitra niaraka tamin'i Jesosy na hoe nanjavona. Fa ohatra ny tantaran'ny Lazarosy
ny zanaka vaviny jairo sy nyrehetrarehetra ihany amin'ny hoe rehefa nitsangana izy dia tsy nitantarana hoe nakaizy izy rehefa taorina ny fitsanganana fa dia ny verina hoe maty ohatry ny olona rehetra ihany dia tahak'izay koa zany ny amin'reto olona reto ary be dehibe zany nantantarantsika malagasy ary dia fantatsika tsara ny amin'ny tany hoe ray aman-dreny mamaneny lava zany fa efa maty nibetsaka izy nefa avy eo nitsangana ihany ary tateoriana dia tena maty tateraka mihitsy ary zany natonga ny Paoly rehefa niresaka tamin'ny kristianina izy ny amin'ny hoe fantatsika tsara raha ozy izy ny amin'ny Davida zay patriarka fa efa maty izy ka nalevina koa ary ny fasana eto amintsika mandrak'androany izany hoe satria ordinanio izy dia niresaka ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nanazava zany Paoly ny amin'ny hoe Davida hoy izy dia maty nilevina ary eo amintsika ny fasany mandrak'androany zany hoe mbola ao izy hatramin'izao fa tsy hoe nitsangana akory mbola ao Davida hatramin'izao ka raha ohatra ka heverintsika hoe fa nitsangana zany ny maty dia Davida ve zany taraiky tao tsy tafatsangana ve zany Davida fa mbola famantarana fotsiny io zany zay zany taro fantatsika hoe tsy mitovy amin'ilay fitsanganan'ny tena maty ambaro amin'ny Korintianina voalohany 2:20 Apokalipsy 3:20 sy ilay fitsanganan'i Jesosy Kristy io fa famantarana fotsiny izay mitovy amin'ilay famantarana ny amin'ny Lazarosy sy ny amin'ny olona samihafa ihany zany fa avy eo ireo olona ireo dia niverina maty ihany zay zany ny zavatra tsara ho fantatsika rehetra satria nahoana efa nisy video efa niresahana tato amin'ity pejy ity ny amin'ny hoe izay olona maty dia any amin'ny fiainatsika daholo aloha ny fanahany miandra ny fitsanganan'ny tena maty ary rehefa mitsangana ny maty dia ilay vatany eo incorruptible zany hoe olona tsy mety maty intsony amin'izay no mitsangana eo dia tonga dia tsy hoe mandehandeha eraky ny tanàna fa miakatra makany an-danitra mihitsy zany izay mitsangana amin'izay fitsanganan'ny tena maty zay ka io fitsanganana io dia tena fitsanganan'ny maty fa tsy mitovy amin'ilay fitsanganan'ny tena maty izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy mbola vo Jesosy ihany no nitsangana dia mety hitentsika ny amin'ny hoe ahoana zany Mosesy sy Eli zay niseho tamin'i Jesosy Kristy nefany olona efa taloha Eli aloha dia tsara fantatsika tsara fa tsy maty Eli fa niakatra velona nakany an-danitra ary Mosesy dia tena feno mistery ny fahafatesan'ny Mosesy satria na ny fatiny na ny fasana tsy hita zay misy azy ary nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Joda 2:7 ny amin'ny hoe nedivan'ny anjely sy Satana ny amin'ny fatin'ny Mosesy ka tsy fantatra zany hoe misy mistery be zany ny fahafatesan'ity Mosesy ity mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny lalana nalehan'ny maty rehetra izy zany ary mazava azy fa mety tsy nandenaka ny fiainantsika izy zany mbola eritreritra daholo zany kanefa dia izao azo antoka ny amin'ny hoe mbola Kristy aloha no santatra Kristy no santatra ny amin'izay efa nodimandry ary raha ohatra tsika amin'ny teny hoe efa nitsangana zany ny maty ry Mosesy dia mandisontsika izay tenin'ny Paoly zay ny amin'ny hoe Kristy no santatra izay efa nodimandry Kristy ihany aloha no nitsangana tamin'ny maty dia mila manaiky an'izay tsika ny ankoatran'izay mbola miandra ny fitsanganan'ny tena maty ilay fitsanganana voalohany daholo ny maty rehetra izay efa maty hatramin'izay ka hatramin'izao any fiainatsika daholo ka tsy fisian'ity olona nitsangany reto tsy midika mihitsy hoe efa nisy ny fitsanganan'ny tena maty tsy mbola nisy ny fitsanganan'ny tena maty fa famantarana fotsiny ireo olona nitsangana ireo dia niverina maty ihany ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen